La 4G Batelma vous présente Nivava. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miantso ny fitondram-panjakana ny ofisy malgasy des hydrocarbures ny amin'ny fandraisana fanapa-kevitra manoloana ny fiakaran'ny vidintsoloka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay hisy fiantraikany amin'ny vidintsoloka eto Madagasikara. Iankina betsaka amin'ny fivoaran'ilay variant delta ny sokafan'ny abakabaka Madagasikara amin'ireo firenena avy any ivelany, indrindra ireo mpizahatany araka ny nambaran'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement tamin'ity androany ity. Teboka dia notsoahany fiarahamonim-pirenena ary mila avoazana sy tiniana mialohan'ny fandalinany LFR 2024. Isan'izany mahakasika ny fangararana ireo tedi-bola, indrindra ny mahakasika ny fampihenana ireo tedi-bola natokana ho an'ny lafiny sosialy. Anatin'ny famerenana farany any an-tsekoly ireo mpianatra hanala fanadinam-panjakana CPE amin'izao herinandro farany izao. Samy manana ny paikady hatrehana izany ireo sekoly isan-karazany. Maresaka iraisam-pirenena any Afrika Atsimo, voaeliky ny fitsarana avy momba lalam-panorenana igada mandritra ny 12 volana ny filoham-pirenena teo aloha Jacob Zuma, anton'izany mahavoaroroy azy amin'ny raharaha kolikoly nandritra ny fotoam-piasany. Ny andinindireo vetrany. Finaritra tompoko lasa tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika minasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao miantso ny fitondram-panjakana ny ofisy malgasy des hydrocarbures ny amin'ny fandraisana fanapa-kevitra manoloana ny fiakaran'ny vidintsoloka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay hisy fiantraikany amin'ny vidintsoloka eto amintsika Michel Arinardo. Vokatry ny fiverenan'ny Tina dia aratsoloka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena miakatra ny vidin'ny barily eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay ary tafiakatra hatramin'ny $50. Fiakarana izay natiana natsiana tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny vidintsoloka eto amintsika raha ny fanazavana raha nantotanisa raha toka mitetina 990 miliara ariary ny trosan'ny fitondrana malagasy tamin'ireo mpandraraha aratsoloka na ny pasif ny faran'ny taona 2022 ny faran'ny taona 2022 teo no voaloman'tolo izany. Manoloana izao fiakaran'ny vidintsoloka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izao raha tsy miakatra ny vidintsoloka eto amintsika tsy maintsy miverina amin'ny fisian'ny pasifa indray Madagasikara. Dia nanomboka tamin'ny avril zany nanomboka mitsimbadika araka ny fanazavako teo dia nanomboka misy negatif indray zany le pasifa zany tamin'ny volana avril dia zany hoe nampiena le positif kely le cumulé zany ka amintsika amin'teny zao zany miverina l'équilibre tanteraka izy amin'ity atsasaka ny volana jolay ity ampanansira zany ohatr'izay raha ny simulation hoe zao tsika amin'teny zao aloha mbola tsisy pasifa fa raha ohatra tsika zany tsika mampetsika prix dia mety manomboka amin'ny juillet indray le izy amin'le quart de prix satria no mangarara ny dadavitsika amin'ity volana juin to zao tamin'ny nataony kajy dia eo amin'ny 200 ariary par litre eo le izy en pondéré zany hoe raha pondéré na samy hafa moa entre ny super sy ny gasoil sy ny solika fandrehatra zany pétrole lampan fa raha raisitsika amin'ny pondéré amin'ny volume eo amin'ny 200 ariary eo le écart amin'ity volana jiona ty zany hoe ny volana jiona zany satria tsy nanetsika prix tsika dia micreuse kely zany le passif araka le fanazavana taloha reny ihany zany fa ny tena ataontsika hoe mafana zany dia tamin'ity volana jiona ity ambony dia ambony ny vidintsoloka satria $75 tafakatra $74-75 ny baril. Ary fantatrareo fa ny fomba fikajiana moa dia mois M-2 zany hoe ny cours internationaux volana juin zany misappliqué amin'ny prix à partir du 1er août zany hoe amin'ny rehefa mivoaka daholo zany ny feno ny élément rehetra fa namanao ny calcul mois d'août zany mety mihoatra n'le quart teo zany le niteneniko teo zany le quart manomboka amin'ny 1er août. Manoloana izany indrindra dia miantso ny fitondram-panjakana ny OMH ny amin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay. Zay zany no zava-misy araka ny tsena iraisam-pirenena sy le tena vidiny mihitsy zany amin'ny tsena iraisam-pirenena. Araka ny teniko teo momba le hoe apiakatra sa tsy apiakatra
iny angamba fanapahan-kevitra tsy raisina ohatr' zao iny fa tsy maintsy zatra fandiniana miaraka amin'ny fitonam-panjakana sy ny opérateur pétrolier koa satria sehatra iraisan'ny rehetra io a tsy maintsy jerena ny marimaritra resana ho an'izay rehetra ho an'ny mpisehatra rehetra ao anatin'le secteur pétrolier avalony. Raha ny fanadihadiana raha toa ka latsaky ny 16 ny fandaniana ara-tsolika teto Madagasikara ny taona 2024 vokatry ny fisian'ny valan'aretina Covid-19 efa miverina ny tinady amin'izao ary efa mifanakaiky amin'ny fandaniana ara-tsolika ny taona 2022 no misy. Miditra amin'ny fanaovana terrassement amin'izao fotoana izao ny orinasa Colas misana ny asa fametrahana logistique pétrolière etsy Bogatsara aorian'ny fahavitan'ny asa nanomboka ny famindranan'ny toby fametrahana solika izay etsy Alarby miantarandriana eo. Eto amin'ny komina Bogatsara amin'ny lalam-pirenena fafito no amindrana ny logistique pétrolière izay eo Alarby amin'izao fotoana izao. Omaly no nanomboka ny roso tamin'ny fanamboarana ny toerana ametrahana izany orinasa misahana ny asa. Ankehitriny miditra amin'ny terrassement izy ireo. Ny vinavina amin'izy io zany satria dépôt ngeza be io sady mbola be dia be ny asa na amin'ny resaka terrassement fotsiny dia avy eo anao ny construction ny stockage zany hoe le baka vaovao anao ny construction ny système de défense contre l'incendie dia mety any amin'ny 2024 ano any angamba izy io ny opérationnel satria mbola asa be ny miandry ny logistique pétrolière amin'ny fanamboarana an'io ka izy io zany efa azondry zareo ny permis environnemental dia izay le vaovao le nivoaka maly anomboka ny travaux de terrassement zareo ny indemnisation an'le olona exproprié koa efa nanomboka diny zany mandetsy kelikely arakaraky ny dossier an'le olona tompotany amin'izay mesorina fa patsahivoko fa 20% ny tany any tany efa ny logistique pétrolière fa tsy le olona exproprié daholo akory. Amana ny olana eo amin'ny lafiny tsy fampiny fitahirizana solika izao tetika sa izao. Ary anisan'ny olana anankiray dia ilay capacité de stockage ny Alarby Sonerana zany efa tsy dia maharaka tsony le ilaina Antananarivo. Dia zay no mahatonga an'io le projet atao hoe Tanso io zany zay projet logistique pétrolière izay anamboarana dépôt vaovao izay avy telo eny no le dépôt an Alarby. Fa ny avantage izay zany dia mba miakatra ny tahirin-tsolika amin'ity région Antananarivo ity satria hita zany ny filana eto Antananarivo nareo ngamba mahita foana hoe mitombo foana ny isan'ny parc automobile ny isan'ny mponina koa mitombo ny isan'ny orinasa misokatra mitombo ny filana solika zany mitombo tsikelikely dia ilaina zany ny tahirin-tsolika manana capacité ngeza kokoa noho ny zava-misy amin'izao fotoana. Le vaovao zany any akaiky ny 65 millions de litres ano any zay fa le vaovao io sady isy système moderne koa izy io eo amin'ny remplissage camion citerne na ohatran'izany tsika misy an'ireny projet le tanàna vaovao reny zao misy lalana vaovao hiteraka circulation bebe kokoa ary zareo opérateur na station service mety hanamboatra station service mitombo mihitsy zany le filana amin'ny faritra Antananarivo satria Antananarivo dia efa eo amin'ny atsasaky ny consommation amin'ny firenena eo. Aorian'ny fahavitany fanamboarana eny Bogatsara no amindrana ny toby fametrahana solika ho eny an-toerana. Nanaraka ny fepetra rehetra napetraky ny lalàna ny famindrana tao raha ny fanazavana. Ankoatra ny fampitomboana ny toby fahafana mitahiry solika. Entina nohizana ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo izay totosain'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ihany koa izao famindrana izao. Raha iverenana ny nambaran'ny minisitra tompon'andraikitra ny herinandro lasa teo, efa miroso amin'izay dingana natotosana ny fitohizana fanamboaran-dalana izay ny ministera ankehitriny. Fantatsika efa natomboka izao fanatsarana ny ery amin'ny mare masay dia misy ambony kely zay eo dia efa nanomboka ny étude mampitohy ny mare masay zay makany amin'ny kianjany maki amin'izao fotoana izao satria tsy maintsy tohizana makany izy io mba ho tena ho rocade mahany. Tanjona amin'izany ny anafainganana ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fananganana fodrafitrasa manara-penitra maro. Iankina betsaka amin'ny fivoaran'ilay variant delta ny sokafana bakabaka ny Madagasikara amin'ireo firenena avy any ivelany indrindra ho an'ny abizantany araka nambaran'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement tamin'ny ity androany ity. Henri Florian. Na efa manao antsoavony amin'ny tokony sokafany sistany sy ny sidina ay any ivelany aza ny akamaroan'ny mpandraharaha indrindra fa ireo mpisehatra amin'ny fizahantany amin'izao fotoana izao.
tsy tokony ho mamaika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra isika, hoy ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement androany manoloana ny fisian'ilay variant delta avy aty Inde. Hiankina betsaka amin'ny fivoarany ity variant vaovao ity ny mety sokafan'ny abakabaky Madagasikara amin'ireo firenena avy any ivelany, indrindra fa ireo firenena izay ahitana vahiny maro mpitsidika ny Madagasikara. Ny izay no mahatonga antsika amin'ny fotoana izao dia tsy maintsy mandinika tsara amin'izay fanikafana na tsy ny sistany eto amintsika. Ny antony dia be dia be zao anisan'izany firenena Europeana nanakatona indray mandeha sistany ary miverina fiobona tanteraka mihitsy amin'ny fotoana izao sarotra amintsika izany satria ny fiantraikan'ny reny fipetrarena dia be dia be zany eo amin'ny vahoaka malagasy. Ka zay no mahatonga antsika amin'ny fotoana izao ifandraisako tamin'ny radio ny 15 andro misy amin'ny fotoana izao no hamaritra hoe ahoana fivaran'io variant delta io any firenena izay ataoko hoe émetteur pays émetteur tourisme toerana niangany hoe touriste reny dia zay ihany koa ary jeretsika koa hoe inona daholo ny fipetra raisin'izy reny ohatran'izany koa ny fivarany ny valinaretina eto amintsika satria ao anatin'ny vaninandro reny antsika fotoana izao sy hitra ihany koa amin'ny fotoana zay sy ny filarantsika. Ny 12 andro vaovao ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana izao no hamaritra ny mety sokafany Madagasikara amin'ny sidina avy any ivelany manoloana ny fivoarany valinaretina COVID-19. Na eo aza izany rehetra izany, mbola mitoetra hatrany ny fanamafisana ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valinaretina COVID-19 eto Madagasikara, na eo aza ny fienan'ny tarehimarika. Niompana tamin'ny teboka efatra lehibe ny tatra izay nataon'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement teo anatrehany lohan'ny Madagasikara tetsy Anosikely tamin'ny ity androany ity ny antsipiriny izay zay tenao Henri Florian. Araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny 1.1 sy 2.1 manao tatitra eo anatrehany fahefana mpanao lalàna ny gouvernement tatariny Premier ministre, tatitra izay atao mahakasika ireo asa vita ny antsiroan'ny ministera tsirairay avy. Tamin'ity androany ity no nanatanteraka izany tetsy amin'ny antenimiran-dolona tetsy Anosikely ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo ministra mpikambana eo anivon'izany gouvernement izany. Nambaran'ny Premier ministre fa maro ny ezaka efa vita fa mbola maro ihany koa ny asa miandry. Natao bankitokana tamin'ny teboka miisa 5 ny tatitra toy ny fiatrehany valinaretina COVID-19, ny lafiny fitantanana ny fiainam-pirenena, ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana, ny famparisoana ny toe-karena ary ny lafiny ara-tsosialy. Mba ho fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy, teboka maromaro ihany koa no tsy maintsy napetraka, raha ny nambarin'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement. Mahakasika manokana ny faritra dia eto anivon'ny parlemanta amin'izao fotoana izao ihany koa. Ny volovolonan-tanàna ametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo eto Madagasikara dia ny faritra Vitsinana izay ao anatin'ny faritra vatovato Vitsinana ankehitriny. Mahakasika ireo faritra roapolo gouvernement miisa 1 hatreto ny vavotendry hitantana ireo faritra ireo. Tsinantsony ny fanendrena ny gouvernement faritra Betsika. Ankoatr'izany dia famatsim-bola natanterahana fodrafitrasa subvention d'investissement mitentina 2 miliara ariary no omena ny faritra tsirairay isan-taona. Fanampiana ara-bola fampandehanana andraraha subvention de fonctionnement mitentina 700 tapitrisa ariary isan-taona no omena ny faritra tsirairay ihany koa. Santionany ihany ireo voalazan'ny Premier ministre ireo fa maro ny ezaka efa natomboka ho fanatanterana ny velirano ny fanaovan'ny filohan'ny Republika ny Madagasikara tamin'ny vahoaka malagasy ary nanamafaitrany ny Premier ministre fa mbola maro ny asa miandry. Farany, izana ny hitazomana ho 7.1 ny sondrotry ny vidim-piainana amin'ity taona 2020 ity. Ny fitanana ny volantsika ariary ho maro ny toerana izay isan'ny fitsinjovana ny fanomezana aina indray ny toe-karena eto amintsika na ny relance économique. Maro ny ezaka efa nirosona mahakasika ny fikojakojana ny lalana eto Madagasikara raha nambaran'ny ministra tompon'andraikitra nandritra ny fihaonan'ny gouvernement sy ny ireo olona tamin'ny ity androany ity fanadina. Nandritra ny tatitra nataon'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement mahakasika ny asa vita no nanamafisany fa maro ny ezaka natao ho famparisoana ny Madagasikara tanterahany mpikambana eo anivon'ny gouvernement. Fa ho an'ny ministerany fanajariana ny tany sy ny asa vaventy manokana nateo aza ny fiantraikany valanaretina tsy nahasakana ny fanatanterana ireo fandarana tsampanjakana na mpiandraketana taminy izany. Profon'izany fa lalala maro no vita fikojakojana, fanarenana sy fanorenana
mba ho azo ampiasaina manerina ny distrika rehetra eto Madagasikara. Fa ao ihany koa ny fandrosoan'ny asa eo anivon'ny lalam-pirenena fa 770, ny fanamboarana ny lalam-pirenena maro samihafa eraky Madagasikara. Nisy ihany koa ny fanomezana ny titre foncier miisa 779 sy ny certificat foncier miisa 480 tamin'ny taona 2014 sy ny asa maro tsy voatanisa. Nitondra fanamarina ihany koa ireo olona ny Madagasikara nandritra ny fandraisan'izy ireo ny fitenenana ary nisy ny fangatahana fanamboaran-dalàna maro ka namaly izany avy hatrany ny ministra tompon'andraikitra. Dalàna fehizoro ny teti-bolam-panjakana ary ny fitsarananay ministra tsirairay avy dia ny fampiasanay an'ilay volam-panjakana araka ny toromarika izay voalaza atao amin'ny politika ankapobeny ny fitantanana na ny politique générale de l'État. Ka dia mangataka aminareo nareo no manapaka ny lalàna dia ireo le fangatahana maro samihafa ireo raha voasoratra ao anatin'ny teti-bolan'ny ministera tompoko dia adidinay ny manatanteraka azy atsakany sy andavany ary io ny itsaranareo anay amin'ny fahavitana izay azy zay. Ka dia minisy manantena fa ireo le fangatahana nalefanareo taty aminay dia mba averinay any aminareo ihany koa mba ho hita ao anatin'ireo teti-bolam-panjakana anatanteranay anazy satria nareo no mandidy ianareo no manapaka izay manatanteraka amin'ny fanatanterahana ny asa eo anivon'ny ministera. Nambarany ministra tompon'andraikitra ihany koa fa efa misy ny lamina mahakasika ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara ka misy ireo izay iandreketan'ny commune ary misy ihany koa ny anjaran'ny faritra ary misy ny anjaran'ny ministera tompon'andraikitra. Lanitsy nisy nitsipaka teo anivon'ny anteny miram-pirenena io ariva io ny LFR 1.4 miisa 700 ireo solombavamboaka nanatrika amin'ny vantana izao fandaniana izao raha toka manodidina ny 570 no nanatrika izany tamin'ny alalan'ny visioconférence. Ny andinizay moa izay entina aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany. Fa teboka 10 minotsoan'ny fiarahamonim-pirenena ary mila avozana sy diniana mialohan'ny fandaniana ny LFR 1.4 isan'izany mahakasika ny fangararany teti-bola indrindra mahakasika ny teti-bola natokana ho an'ny lafiny sosialy Michel Arnardo. Nampahafantarina 10 andro mialohan'ny fahataperan'ny fivorian'ny parlemantera tarany fandiniana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana nasipantsinina 1.4 raha nambarany ireo fiarahamonim-pirenena 5.4 sy R1 faingo 4 miliara ariary izay ny teti-bolam-panjakana 1.4 izay nahitana fiainana 400 raha ampitaina tamin'ny taondasa fidinina izay niantraika amin'ireo ministera sy androm-panjakana isan-tsokajiny. Isan'ny toroan'ireo fiarahamonim-pirenena ny fidinan'ny teti-bola natokana ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Teti-bola izay tsy mitombona hoy izy ireo indrindra manoloana ny ady iraisana maneran-tany ny Covid-19. Misy inquiétude somary manay zahay manoloana izay fiainan'ny budget secteur social izay indrindra moa ao anivon'ny fahasalamana. Satria fatatsika fa efa firenena 20 moa zany zao voakasika amin'ilay variant delta. Amin'izao moa misy an'ilay fivezivezena amin'ilay vacances ka manazy hoe ho voakasika an'izay variant izay koa i Madagasikara. Ka izaho aiza moa zany ny fikarakarany fanjakana mba ahafahantsika hiatrika an'izay amin'izao ka hoe mieny ny budget ny fahasalamana. Io koa moa zany mbola tsy hita mazava hatramin'izao anatin'ilay volavolan-dalàna hoe aiza ny vola entin'ny fanjakana miady amin'izay hoe Covid-19 izay. Na dia ilay resaka vaksiny fotsiny izao fatatsika fa amin'ity taona ity tokony hoe misy tokony hoe valitapitrisa ny olona vita vaksiny amin'ity taona ity. Aiza moa zany ny budget anaovana les sensibilisations, les mobilisations, les transports, les vaccins tsy tataratra izay ao anatin'ity projet de loi ity. Etsy ankilany isan'ny teboka nitondran'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa toroana manoloana ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana nasipantsinina 1.4 ny mikasika ny fonds souverain izay mitetina 270 faingo 4 miliara ariary ary indrindra ny fitohizan'ny fanomezana fanampinana tsy ny orinasa Jirama izay mitetina 730 miliara ariary. Raha tsy ahivana moa zany rehefa nisy vola ho an'ilay fonds souverain tamin'ny 2020 tetina 200 milliards d'ariary dia io koa moa zany tokony ametraka fanontaniana ilay député sénateur hoe atao inona marina satria raha aminay moa mbola tsy mazava aminay hoe inona tsara moa zany tsy ny fanjakana atao ny fonds souverain io.
dia mba tokony misy fanazavana hoety mangambana hoe na ao anivon'ny olom-pirenena na ao anivon'ny député sénateur hoe atao inamaro ny fonds souverain io dia eo moa zany mijery ny député sénateur mila tazomina ve sa tsy a resaka JIRAMA tompo ny subvention natokany fanjakana ho an'ny JIRAMA lasa 380 milliards d'ariary izy io fa 259 milliards d'ariary izy io tao anatin'ny LFI 2021 dia io koa moa zany satria fatatsika hoe tokony tany 2020 tapitra les subventions nefa tsy nahazo calendrier de financement vaovao tsika hoe hatramin'ny provina moa zany tsika no an'ny subvention ny JIRAMA ariana moa zany le vokatra afaka andrasatsika ariana koa moa natonga le vokatra tsy tratra tamin'ny 2020 ka voatery hoe nanome subvention indray isika ka tsara moa zany raha manontany an'izay koa moa ny député sy ny sénateur no resahan'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa nandritra ny valan-dresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety io maraina io ny tokony ampitomboan'ny gouvernemanta ny fahatokisana ny ministera isan'isany antony vola mitetina 7.7 miliara ariary no natotona ho teti-bola tsy misy antony mazava na budget global sans destination izay miditra ao anatin'ny budget de fonctionnement ny ministera ny fitantanam-bola fandrinana napetraky ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ny fangaraharaana mazava amin'ny tombony azon'ny toe-karena malagasy amin'ny fampianana ny droit d'accise amin'ny fanafarana zava-pisotro mahamamo sy ny fitazomana izany na tsy fampianana izay nampidina hatramin'ny 20 miliara ariary no vola miditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Lafa mavao hafa kosa indray dia nitondra fitarainana amin'ny fitondram-panjakana sy ireo tompona andraikitra ambony ao Antsirabe ny tompona tany iray nambarany faniarany tsindry amin'ny fakana ankerin'ny tany izy izay anana ny taratasy mazava koly TV Antsirabe. Tranga matety piseho anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny fitsarana ny tany maro ireo endrika isehony izany ao ireo nanajarika nangataka ny tany izay tsy nifanarahana tamin'ny tompony akory ary nanangana foto-drafitrasa tsy ara-dalàna nazahoana fahazahon-dalana toy ity tranga iray izay niseho teto amin'ny fokontany Parc de l'Est Antsirabe renivohitra ity. Io tany io dia efa tamin'ny andro mamanay sy dadanay no anay ary anananay titre. Taty aoriana ilay izy nanaovanay mutation par décès. Tamin'ny 2008 zay nanao an'ity trano ity. Dia io tokotany io fametrahana ny fitaovana rehetrarehetra amin'ny brique, ny fasika, ny moelan, ny visy, ny sisa. Nangataka izy taty aoriana hoe mba alao zay mba ampiasa kely an'ilay taninareo fa anaovan'ny olona maloto fotsiny fa alao zay mba hiambina an'io dia hoe bon tsisy olana mahazo miambina io nareo. Dia zany ny fomba nipetrahany teo amin'ilay tany io. Taty aoriana nefa gaga be zay fa nanaovany demande de prescription acquisitive le terrain anay. Tany afatany hoe anay titre borné araka ny lazaika anareo teo inona le tany firiny titrany no nangatahany ara-panjakana hoe alaiko ty tany ty. Zay zavatra zany tena hijoroako hatramin'ny farany. Maro ireo dingana efa natao mahakasika ity raharaha ity raha ny nambaran'ny tompon-tany manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana sy ireo tompona andraikitra ambony aty atoerana ny tenany mba hijery akaiky ny tranga tahaka izao. Mieritreritra fa mety tsy ho zarery ny voan'izao fa mety ho petraka ny voan'izao zavatra tsindry zao ka zay mahatonga manao antso amin'ny fitondram-panjakana amin'ny mpitsara sy ny sisa hoe mba hampanjaka amin'ny marina mba afoan'le kolokolo izany ny zavatra angatahana. Momba ny taninay dia ohatran'ny hoe miteny fotsiny angamba miteny an'izany hoe averenao aminay le taninay fa rarirariny sinitsy raha rataratasy tsisy tokony angatahako an'izany tokony tonga dia anay io tany io midina aty gaga be hoe misy trano io zany zavatra any amiko dia lasa ohatran'ny hoe tsy tandalantsika samy manaonao zay mahafinaritra azy samy manao fanapara-pahefana mba jereo ny olona ohatran'izany ndoto ny fitondrany eto amintsika ny olona ohatran'izany mila sazina ary mila faizina mafy mihitsy. Araka izany dia efa eo anivon'ny fitsarana ambony ny raharaha andrasana ny mety hotohiny. Miara-miasa ho fanomezana fahafaham-pony mpanjifa ny Vivo Énergie Madagascar sy ny Bosch izay tsy njaran'ny Materauto eto amintsika nanomboka androany hita amin'ny toerana iray ny solika ny lubrifiant Shell ary ireo fitaovana marika Bosch eny amin'ny Shell Diamond Andraharo. Io ny nasay. Miara-miasa ho fanatonana tran'ny mpanjifa amin'ny fanomezana ireo vokatra manana ny kalitao sy ny fenitra iraisam-pirenena ny Vivo Énergie Madagascar andaniny izay mivarotra sy manjara ny solika sy ny lubrifiant Shell ary ny Bosch izay mpamokatra fantadaza maneran-tany ireo pièces de rechange sy fikarakarana fiara amin'ny alalan'ny Materauto eto Madagasikara.
androany no marihana tamin'ny fomba ofisialy izay fanamafisana ny fiaramiasa izay ka nosokafana ny centre Bosch ahitana ireo marika Bosch eny amin'ny station service Shell dia mondra andraro. Io fiaramiasa io zany dia natao indrindra ho fanomezana fahafapo ho an'ny mpanjifa Shell moa zany sy ny mpanjifa Bosch satria ho an'ny mpanjifa solika Shell dia mikolokolo ny fiarany dia ilainy zareo ihany koa ny mikolokolo manana pièce tsara dia izay nahatonga anay miara-miasa amin'ny marque lehibe Bosch. Io moa dia fiaramiasa efa nisoniavana manerana ny Afrika amin'ny Vivo Énergie ary natao koa zany nahazo anjara birikiny amin'izay ihany koa zany i Shell Vivo Énergie eto Madagasikara. Anomboana an'izay fiaramiasa izay zany dia station service anankiroa no nanaovana ny fanomboana ny Bosch Car Service dia station service Shell Andraharo dia isy ihany koa ny station service Shell Ankadievo amin'ny volana juillet 8 juillet no isokatra izay Bosch Car Service anankiray izay. Firenena 13 aty Afrika ankehitriny no misy ny station Shell raha amina firenena 16 kosa ny Bosch ka tsy diso anjara amin'izany ny malagasy. Nosokafana anaraka ny fenitra eran-tany amin'ny resaka hoe qualité ana entana, amin'ny resaka na pièce izay hoe omena amin'ny mpanjifa zany hoe zavatra tsara kalitao sy disponible manakaiky ny olona le centre. Izay ny tanjon'le centre Bosch zany izay nisokafana androany. Dia nisy zavatra disponible rehetrarehetra, ny service ny filtration resaka vidange miaraka amin'ny filtre rehetrarehetra, ny bougie, ny resaka électricité, resaka batterie, dia ny courroie, ny ampoule sy ny zay resaka ny kojakoja na fiara zay ilain'olona andavanandro zany hoe ilain'olona matetika. Dia ny tena mampiavaka an'ilay centre zany dia misy service na diagnostika ilay centre ity zao afa ho an'ny tomobila ho anamarika na fiara rehetrarehetra eto Madagasikara. Araka izany hita amina toerana iray manomboka izao ireo tolotra ny Vivo Énergie sy ny Bosch izay ampahafantarina sy aparitaky ny matero auto eto Madagasikara ka isany ahitana izany nanomboka tamin'ity androany ity ny station Shell dia mondra eny Andraro. Tahaka mahazatra anaraka dokavarotra isika melohany idirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo ary. Salame, satano anarako. Satria isika tsy afaka mifanakaiky sy miona amin'ny vantana dia manasa anareo anaraka atao amin'ny tontolo ny balika. Feno hazavana, madio sy mitandro ny tontolo iainana ny tontolo ny balika. Mandroso ary. Fitaovana maro mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ny mameno ny manodidina. Enoko foana zao ny fandaharana sy mozika kafisiko amin'ity radio kely ity. Mifandraisy tapaka amin'ireo fianakaviako koa satria feno sy maharitra ny bateriny findaika. Mazava ery atao trano no sady mijery fahitalavitra ampitoniana ny sary ihany koa lafatra ety andalana rehetra ety voazava ny jiro tsy misy atahorana avokoa ireo mpivarotra madinika. Ireo mpitarika posy miramirana fa mazava ny lalana ny tarafa mijery mibalika. Jereo anie tony ery satria vao miditra ny vavahady dia azavain'ny jiro misy détecteur de mouvement eo daholo ny manodidina. Tontolo tsara kokoa ny tontolo mibalika. Natao ho anao ho antsika rehetra mibalika. Vokatra manome herinaratra azo antoka sy mitsinjo amin'ny tontolo iainana ahafahantsika misitraka hazavana. Serasera ary fialamboly isan'andro naiza eto Madagasikara. Mibalika, vokatra azo antoka ara-kalitao natao ho antsika malagasy tsy ankanavaka. Ny vidiny manomboka amin'ny 5,000 ariary ny petrabola voalohany dia mampiasa mibalika avy hatrany ianao. Fa nanao manomboka amin'ny 500 ariary isan'andro monja mandra-pahefa ny vidiny manontolo. Lasa fanananao tanteraka ny fitaovana mibalika rehefa voalohanao manontolo ny sarany rehetra. Azonao alondra mandeha ihany koa anefa ny fitaovana mibalika. Ireto avy ireo karazana fitaovana mibalika Pro, jiro enti-tanana mazava tsara no sady afaka mananao finday. Omi 40Z, jiro antona roa, jiro enti-tanana iray. Omi 60, jiro antona telo, jiro enti-tanana iray. Ny Omi 40Z sy ny Omi 60 dia samy azo manana finday sy tsy fainao miaraka amin'ny radio. Omi 600, jiro antona roa, jiro tuba roa, ary jiro misy détecteur de mouvement iray. Ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de coup izy amin'ireo ary zao ny fitaovana mibalika mety aminao. Eny amin'ny Telma Shop sy mpanjara mibalika rehetra no ahitanao azy ireo. Miavaka ny tontoloko Mibalika mamiratra no aviko.
une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'ariages, Une boîte de masques offerte. des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 ariages. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 ariages à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Ho fiomanana sahady amin'ny fialan-tsasatra lehibe sy ho fampiroboroboana trano ny fizahantany anatiny. Ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro dia manolotra antsika ny andiany fahatelo amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9, 10 ary 10 Jolay 2024 eny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Raha toy ianao ka mitady toerana hotsidiana na fialamboly azo atao mandritra ny fialan-tsasatra lehibe dia tongava mitafa mivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinianana isan-karazany. Andao anohana ny fizahantany anatiny. Andao izahany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Ankafiziny baolina kitra miaraka amin'ny UEFA Euro 2020. Araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement Évasion ray volana dia 5,5 ariary. Les bouquets Canal+. Hey, mahazo chaîne bonus BDB ao amin'ny bouquet Canal+. Andao hiala voly ao ampijeren'ireo chaîne bonus ireo izay azonao maimaimpona rehefa manao réabonnement ianao. Les bouquets Canal+. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Isy fiantraikany maro izay tsy azo hidivirana manerana n'izao tontolo izao raha toa ka mitombo 2 degré Celsius ny hafanana izay ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Efa manomana ny fiatrenan'ny COP26 izay atao any Glasgow ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny mpiara-miombonantoka ny alarana efso. Iakatra 13 metatra ny avon'ny ranomasina ateraky ny fitsoniky ny ranomandry toy ny any Atlantika andrefana raha toa ka mitombo 2 degré ny hafanana ateraky ny fiovan'ny toetrandro. Hatramin'ny taona 2022 mahery ny 30 tapitrisa ireo olona ho latsaka ao anatin'ny fahantrana lalina. Efajato tapitrisa ireo olona ho tratran'ny tsy fahampindrano ary 24 tapitrisa ny olona ho tratran'ny hafanana miopapana raha toa ka mitranga ireo toedraraha ireo rano fanazavana. Isan'ny mandray anjara amin'ny COP26 i Madagasikara ka manana feo sy hevitra atoanana. Antony Madagasikara no firenena isan'ny mizaka indrindra ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Ny efa nisy ny COP fa andin'ny fahaenina amby 20 moa zany tsika izao amin'ny resaka fiovan'ny toetry ny andro. Ny tombony voalohany azontsika atao anatin'izany aloha dia ny fahafahana miditra anatina vondrona manao ady sisika na plaidoyer miady mba hisian'ny andraikitra raisin'ireo firenena-dehibe izay niaina tanatin'ny révolution industrielle nandritra ny 300 taona ny ampiasan'ny solika vaventy ny fampiasana fitaovana maro izay nandotry ny tontolo iainana sy namotika ary niteraka an'izao fiovan'ny toetrandro maneran-tany izao.
Ny zavatra faharoa dia ao anatin'ireny sehatra ireny ihany koa no ahafahan'ny Madagasikara milaza manokana ny feony amin'ny maha-firenena miaina mivantana an'izany voka-dratsy ny fiovan'ny toetrandro izany hoe isika eto Madagasikara dia pays victime, mila manampy antsika ny firenen'lehibe manarina manampy an'ireo faritra maro tsy resaka afa-tsy ny faritra androy manokana ny tenako. Efa misy ny paikady apetraky Madagasikara hiadina amin'ny fiovan'ny toetrandro. Atolotra mandritra ny COP26 raha ny fanazavan'ny ministra tompon'andraikitra. Ankoatran'izay dia tsy azo adinina ihany koa fa anatin'ireny sehatra ireny ihany koa no ahitana ny sehatra tsy miankina izay mandraharaha ao anatin'ny toe-karena maitso sy ao anatin'ny fampiasana ny angovo azo avaozina izay fantatsika fa fepetra voalohany ny raisina atao anatin'ny accord de Paris ny hoe tsy maintsy mampiena ary miala tsikelikely amin'ny fiondanana amin'ny fampiasana solika izay tokony andraikitra voalohany amin'ny fiakaran'ny hafanana manerana n'izao tontolo izao. Isika ao anatin'ny fametrahana an'izany mila mpampiasa vola, mila ny firenena efa manana traikefa hanampy an'i Madagasikara. Ufany manana ny fiatrehan'ny Madagasikara ny COP26 izay atao any Glasgow manomboka ny voalohany ny volana Novambra hatramin'ny 12 Novambra 2024. Androany nanatanteraka atrikasa fa ny manana ny fandraisana anjara amin'izany ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy ny arahany tamin'ireo mpiara-miombonantoka miady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Tanjona amin'ny atrikasa ny fizarana vaovao momba ny loha hevitra fifampirarana isan-karazany mahakasika ny COP26, ny fampitsiniana ny hetsika hafa ary koa ny fifampitaovana. Misy fiantraikany tsy azo idivirana amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny fiovan'ny toetrandro. Mbola maro ny ankizy misehatra amin'ny fitrandrana eto Madagasikara, indrindra amin'ny fitrandrana elan-drano ao amin'ny faritra Anosy sy Androy. Nisy arak'izany ny fanisana natao hamantarana mazava anisan'ireo mpisehatra ara-dalàna na tsy. Gaëtan Andriatsilavo. Miroborobo ny sehatry ny fitrandrana madinika eto Madagasikara ka tsy araky intsony ny voaram-pefy sy ny fanitsakitsanany zoma olona manoloana izany. Araky ny fanadihadiana nataon'ny US Geological Survey, manodidina ny 10 hetsy ireo olona miasa amin'ny fitrandrana madinika ny taona 2024. Ny taona 2024, izany hoe 5 taona taty aoriana, miisa 10 hetsy ireo mpitrandraka madinika eo amin'ny sehatra ny volamena fotsiny ihany. Natomboka indray ny fanisana, ny ainga avy eny amin'ny fokotany ny taona 2024 ka nampiarahana amin'izany ny fijerena manokana ireo ankizy miasa amin'ny fitrandrana ela-drano na mika any Atsimony Nosy. Napetraka ny taona 2024 ny plan d'action conjointe ahafana mamantatra ny haben'ny fampiasana ankizy any an-toerana izay niarahana tamin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny OIT. Androany nisy ny atrikasa na nehoana ny vokatry ny fanadihadiana natao tany an-toerana izay tafiditra ao anatin'io drafitrasa iombonana io. Tanjon'ny ministera sy ny birao iraisam-pirenena momba ny asa moa zany dia ny hamantatra ny isan'ireo mpisehatra ara-dalàna na tsy, ny fomba ampidirana ireo mpisehatra ireo ao anatin'ny ara-dalàna, ny toerana ahitana ireo mpisehatra, ny fahafahana mamaritra ny lalam-barotra sy ny lalan'ny vokatra ary ny fiantraikany fitrandrahana eo amin'ilay faritra ary indrindra ny tombontsoa ara-toe-karena hoentin'izany. Firenena manana ny lazany maneran-tany amin'ny famokarana ela-drano na mika i Madagasikara. Hatreto nefa manome endrika ratsy ny sehatry ny fitrandrahana ny fampiasana ankizy indrindra ao amin'ny faritra Anosy sy Androy. Rehefa miresaka asa tsy ara-dalàna isika dia miresaka fomba fiasa tsy araky ny tokony ho izy, tsy misy fiarovana sosialy, tsy misy fiahina ara-pahasalamana, ka izay no tena iandrakitanay eto anivon'ny OIT. Izany hoe ny fahitana ankizy miasa, ny fampiasana zaza tsy ampy taona, ny tsy fanarahan-dalàna, ny tsy fisian'ny fandraisana tanana ny fahasalamana sy ny sosialin'ny asa eo anivon'io fitrandrahana mika io no tena hataonay vaindohan-draharaha. Naneo ny fahavonona ny anohy ny asa efa natomboka ahafana mampiena ireo ankizy misehatra amin'ny fitrandrahana, ny ministera sy ireo mpiara-miombonantoka toy ny OIT. Mora kokoa ny fanaraha-maso sy ny fampandrosoana ny faritra misy ny fitrandrahana raha miroso amin'ny sehatra ny ara-dalàna ireo mpitrandraka. Tepaka maro no nisongadina ka ny adiny Madagasikara mafy nandritra ny filan-kevitra minisitra sy ny fivorimbe tsy ara-potoanan'ny SADC izay natao tany Maputo, Mozambique. Isan'izany ny mahakasika ny Covid-19, ny vaksiny sy ny tsy fanjarian-tsakafo any Antsimo. Gaëtan Andriatsilavo. Ao anatin'ny fankalazana ny faha-efapolo taonan'ny SADC no nanatanterahana ny fiaonam-be tsy ara-potoana tany Maputo ka nandraisany ny Madagasikara anjara
tamin'ny alalana ministeran'ny raharaha-mbahiny. Isan'ny notsindriny ministry ny raharaha-mbahiny malagasy manoloana ny ady atao amin'ny covid-19 ny fananany Madagasikara ny tambavy CVO sy ny CVO plus raha okandro malagasy no atsaraina. Ny adina mafy ihany koa ny mahakasika ireo fepetra no raisin'ny firenena sasany ny amin'ny tsy fahafahana mivezivezy raha tsy mahavita ny vaksiny arak'izay takian'izy ireo. Nilazany mandritra izany fa maro ireo firenena mankatony vaksiny nampiasain'ny malagasy ary io vaksiny io dia nankatoavin'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana mahefa na eto an-tanindrazana na avy any ivelany. Isan'ny sakana tsy ahafahana miroso amin'ny fanaovam-baksiny raha ny fanazavana, ny famerana sy ny fanavahana ireo olona vita vaksiny na tsy, indrindra amin'izao firosoan'i Madagasikara amin'ny fanaovana vaksiny izao. Tsy tokony aloha ny fahasalamana sy ny tsara ho an'ny rehetra ny lafin'ny toe-karena sy ny arabola. Ankoatra ireo, no resana manokana ny mahakasika ny tsy fahampiana sy ny tsy fanjari-tsakafo any atsimo. Tanjona lehibe napetraka Madagasikara ny fahaleovantena ara-tsakafo ary efa nanome toky anao izay ahatratrarana izany ny mpitondra. Nandray anjara tamin'ny fankakevitra momba ny fandraharahana eo anivon'ny SADC ihany koa i Madagasikara ka nandritra izany no nitondrana fanazavana mahakasika ireo fanatsarana ny tontolon'ny fandraharahana eto amintsika. Ohatra amin'izany ny tetikasa fiarina, ny titre vert, ny tolia ho an'ny tanora sy ny maro hafa. Nahitana fahatapahan-jiro matetika tao Antsirabe andro maromaro izay noho ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra izay omen'ny orinasa jirama ho an'ny mpanjifa raha nambarany tompon'andraikitra Kolo TV Antsirabe. Tao anatin'ny fotoana maromaro izay dia tsy karitra fa nahitana fahatapahan-jiro matetika teto Antsirabe renivohitra antony noho ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra omena ireo mpanjifa. Eo ihany koa ny fahateran'ny tabajotra izay mampitohy any Antsirabe sy Antananarivo izay ao anatin'ny fanamboarana tanteraka amin'izao fotoana izao amin'ny fanoloana ireo andrin-jiro raha nambarany tompon'andraikitra ny orinasa jirama anty atoerana. Misy ny fahatapahana nataonareo hoe délestage moa zany ny filazan'ny olona dia fahatapahana foana ary moa zany io nisy ireny ary eto izay dia mbola mamerina amin'ny fialatsiny. Izy ireny zany tsy sanatrian'izay hoe tsy fahampiany vokatra satria ny délestage mantsy dia tsy ampy vokatra mananamby ampy Antsirabe ary mbola mafisina eto fa Antsirabe dia anisan'ny ampahany betsaka avy any Antananarivo no manome vokatra mampandeha ny jirontsika eto. Fa vokatry ny fahateran'ny tambajotra zany no mahatonga an'izy ireny izay efa manao ezaka izahay dia manolo an'ireny andrin-jiro manohy any Antananarivo mankaty Antsirabe mitondra ny jiro avy any Antananarivo mankaty Antsirabe iny zany ireo direction technique namanay dia mahavoatery izay manapaka. Ao anatin'ny fanatsarana hatrany ny tolotra omena ireo mpanjifa ny orinasa ary isy ny fanavaozana ny vidin-jiro izay ho ampiarina manomboka ny volana Jolay ho avy izao mba ho fitsinjovana ireo mpanjifa marefo. Eo ihany koa ny fampitoviana ny lanja vidin-jiro manerana ny Madagasikara. Izany hoe ireo le marefo zany dia ao anatin'izay zany nampiakatra ny première tranche izay ho 50 na 50 kWh. Fa ny fampiarana an'ilay fanovana vidin-jiro ihany koa dia nampiatra ny fitoviana tantana ny faritra rehetra na péréquation nationale. Dia tao anatin'izay zany dia hoe mitovy daholo ny vidin-jiro manerana Madagasikara ary rehefa ampiarina zany io fanovana ny vidin-jiro io dia eo amin'ny mpanjifa 450 000 eo na 10 alina senetsy no ahitana an'izay fidinan'izay raha ohatra miohatra amin'ny 2 sy 3 alina senetsy ny isan'ny mpanjifa iray manontolo na 632 000 mpanjifa iray manontolo. Araka izany dia tanjon'ny orinasa ny ampitombo mpisiraka ny vokatra ary ny fanatsarana ny kalitao mba ho fahafahapohany ireo mpanjifa. Anatin'ny famerenana farany any an-tsekoly ireo mpianatra nala fanadina mpanjakana CPE amin'ny izao herinandro farany izao. Samy manana ny paikady hatrehana amin'izany ireo sekoly io na saina. 5 moins 3, 10 moins 5. 3 catégories d'aliments. Les 3 catégories d'aliments sont aliments énergétiques, aliments constructeurs, aliments producteurs. Kiondalana farano andro mpianatra anala ny fanadina-mpanjakana CPE ity herinandro ity sy ahafahan'ireo mpampianatra manome izay tsara ho fantatra. Tamin'ity taona ity nidina ny faripahaizan'ireo ankizy noho ny fiatonana lavareny ka nampanano sarotra ny fanomanana. Nisy fiantraikany mihitsy teo amin'ny faripahaizan'ny mpianatra ny fihibohana satria raha nianatra ara-dalàna ny ankizy kanefa tao anatin'ny fihibohana dia ny lesona sy ny exercice no nalefanay mpampianatra dia ny ray aman-dreny na mpianatra dia ny mpampianatra nefa manana ny fomba hitondrany fampianarany dia tao anatin'izay
latsaka tanteraka mihitsy ny faripahaizan'ny ankizy dia rehefa niverina ny anatra dia nametraka paikady ny mpampianatra na afahana nampiakatra indray ny faripahaizan'ny mpianatra teo ny fanomezana famitinana ny lesona fianarana rehefa larobia ny asabotsy fanezahana ary tao anatin'ity herinandro faran'ity izahay dia niezaka hatramin'ny asabotsy zany nameno ny banga rehetrarehetra izay tao anatin'izay fihibohan'izay. Ho an'ny sekoly hafa isan'ny ifantohana ihany koa ny fanomanana ara-tsaina ireo ankizy amin'ny herinandro farany ity. Manoro ny hevitra ny ankizy amin'izay hoe fomba hiatrehana ny fanadinana indrindrandrindra mamolavola ny toe-tsaina hiatrika an'izany fanadina izany satria ireo ankizy ireo zany dia sambany eo amin'ny fiainana izany hoe hiatrika fanadinam-panjakana manana fahavinoana hiatrika amin'ny fanadinana mandresy ny tahotra satria matetika zany eo amin'ny tahotra no mahatonga ny ankizy tsy ahomby amin'ny fanadinana. Indray aman-dreny koa mila omena fahavinoana ara-tsaina hanala ny hoe tsy atahotra zany fa ampirisika ny ankizy ame courage famezana azy tambitamby indrindra tsy ampiseho adiady na hoe adiny mpivady zany na zavatra mety hoe mahatonga ny ankizy ady saina. Hatramin'ny androany manodidina ny 570 ray aman-drenin'ny mpianatra no naefa ny saram-pianarana ho an'ireo sekoly tsy miankina mifondra ny eo anivony ADEPM na ny Association des directeurs des écoles privées de Madagascar izay ivondronana sekoly manodidina ny arivo isa manerana nosy. Nomena ny convocation ary nisy fifanarahana natao teo amin'ny sekoly sy ny ray aman-dreny amin'ny fanefana ny saram-pianarana tavela. Eo amin'ny hoe fandoavana saram-pianarana dia eo amin'ny 570 isanjato zany zao no nahaloha zany hoe mbola misy 520 isanjato dia ny fanarahana moa zany dia mifanantony dia milaza izy hoe zao ny fomba anatanteranay dia tsy atao tonga ny taom-pianarana vaovao le izy fa mba mandritra niny fialan-tsasatra. Ny taranjakady sy ny olana na ny problème ny fitadidiana ireo daty amin'ny tantara amin'ny ankapobeny no ezahana ireo ankizy fehezana. Efa vonona tsara zany amin'ny analay examen. Fa tsy dia mitaintaina intsony izay amin'ny fanalanana azy satria efa nanomana tsara. Eo amin'ny problème zao ny tena sarosarotra amiko satria misy tsy dia azoko le izy. Eo amin'ilay mitadidy an'ilay formule amin'ity herinandro ity zany dia mila manomana tsara aloha mba ho afaka sepiara-tanàna. Ie matahotahotra ihany le tantaha le vanim-potoana mpanjaka reny le mitadidy an'le satria mifangarongaro be le izy dia mitadidy an'le daty mihitsy. Nahitana fitombona 3 isanjato ny isan'ny mpiadana CEPE izay ho tanterahana ny talata ho avy izao raha mitata amin'ny taona 2024. Mandritra izany hitovy avokoa ny laza adina ho an'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Taorina ny fetim-pirenena ny ena nisan'ny olona manjifa ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Na izany azy nahitana fiakarana hatrany amin'ny 5 isanjato ny vidin'entana eto Antananarivo. Nambinina Ravero Orso. Nahitana fiakarana eo amin'ny 5 isanjato eo ny vidiny entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro. Ny menaka sy siramamy no tena nahitana fiakarana. Araka ny fanadihadiana natao, raha nambarana ireo mpivarotra mpanjara, misy fandraisana amin'ny fihiboana ny antony iray na mpiakatra ny vidin'entana. Araka ny nambarana ireo mpivarotra eny amin'ny tsena madinika kosa, no ny fiakaram-bidy eny amin'ny mpamongady no nahatonga izao fiakaran'ny vidin'entana izao. Mpanjifa zany lasa mihena mihitsy ny fividiana amin'ny mpanjifa entana satria ny mpanjifa tsy manana fiakarana ny vola miditra ho aminy fa mihena azy. Menaka zao 970 dia 970 dia 770 tsy dia mandeha ohatrany teo aloha fa mihena mihitsy zany ny mpanjifa. Miakatra be daholo moa zany ny vidin'entana fa fetim-pirenena vao maly moa iny tsisy hoe fantatra izay fiakarana fa hatramin'izay dia niakatra be daholo menaka, siramamy, lafarina niakatra daholo zany miasa amin'ny fiainana andavanandro fa na izany ary midina dia midina le mividy zany. Any mihitsy ny tena miakatra daholo zany. Miakatra daholo any amin'ny fotony any zany fa ny prix-any dia mitovitovy daholo moa zany izay aty satria ny prix-any potony mihitsy no mitovy ny angalana anazy.
le fournisseur direct reny mihitsy zany mampiakatra zany. Tsy voavoalony no nahitana fiakarany vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro tahaka izao, ary misy fiantraikany amin'ireo mpanjara ny fiakaran'ny vidin'entana amin'ireo mpamongady. Ny fampianana ny entana alaina ihany hatreto no azon'ireo atao entina miatrika izao fiakaran'ny vidin'entana izao. Mbola mitohy hatrany ny fitohanana eto andrenivohitra amin'ny azao fotoana izao. Anisan'ny lasipatra voalohany amin'izany ireo mpitondra taxi sy taxi be raha nambaran'izy ireo. Sabrina Rarso. Tahaka izao ny fitohanana teo Beoririka nandritra ny fotoana nandalovanay teny toerana tokony tamin'ny 12 ora teo. Na vaninandro ny fety na tsy ao anatiny mbola misy hatrany ny fitohanana eto andrenivohitra. Lalana tao 30 minitra teo aloha ela amin'izao maharitra hatramin'ny ora iray ny faharetany dia raha ny nambaran'ireo mpitatitra. Embouteillage mbola misy kely amin'ny radio Pointe Marin. Ndray mbola misy adiny roa na ohatr'izany amin'ny embouteillage. Ny embouteillage ny lera katreta-pasapitra mena fa tsy mbola misy foana amin'ny radio Pointe Marin iny. Ara hoe akoron-drano makany andramena zao? Adiny iray. Isan'andro zay? Sy alarby tsisy embouteillage zao. Tody 5 sy tapany. Dia hoe misy dia 4 ohatr'izay. Raha ho an'ity iray mpianakaviana iray ity, ny safidy manokana izy ny andeha tongotra amin'ny andavanandro noho ny fitohanana tafahoatra. Ny zaleonay mandeha tongotra, ny vahaolana anay dia ditongotra ihany aloha anay. Zay hoe hiandry ny tsisy. Aleo zany eo 20 km par jour eo zany zay na 25 km par jour. Zao zay miala mandeha mena tsy nananany. Dia avany indray zay mandeha makaty. Raha kokoa zany dia bisy noho ny ditongotra. Azo heverina ve fa anisan'ny vahaolana maharitra hialana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana ny tramway izay vinavina ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Nanomboka androany fanaovana didipoitra fahobe izay tanteran'ny komuna Antananarivo renivohitra. Hetsika izay natao analana fahasahiranana n'ireo mponina. Sabrina Rarso. Amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao, niroso tamin'ny fanatanterahana ny famoran-jaza fahobe ny komuna Antananarivo. Androany, nitetsy amin'ny akany arivo mivoy anosy zato no nanomboana ny hetsika, entina anampiana ireo tsy manan-kialofana. Ankizy miisa 7, herintaona hatramin'ny 3 taona sy tapany, ireo no nisitraka ny famorana fahobe androany. Ankoatra ny fanaovana didipoitra fahobe, misy ihany koa ny fanofanana arak'asa izay arahan'ireo olona tsy manan-kialofana ao amin'ity akany ity. Tokantrano miisa 770 ny manaraka fampianarana mahakasika ny fambolena, fiompiana ary ny zaitra. Fampiofanana izay farana amin'ny volana septambra ho avy izao. Nisy moa ny fizarana kilalao sy malabary ho an'ireo zaza izay vita asoavana, ary mbola hitohy amin'ny CSB miisa 4 izay tantan'ny komuna Antananarivo renivohitra izao hetsika famoran-jaza fahobe izao. Maresaka iraisam-pirenena any Afrika Atsimo, voaeliky ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny gadra mandritra ny 12 volana ny filoham-pirenena teo aloha Jacob Zuma. Fanadina. De la prison ferme pour un ancien chef de l'État. Taoriny tsy nanekeny iara asa amin'ny komisiona miady amin'ny kolikoly no melohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana higadra-trano maizina mandritra ny 12 volana ny filoham-pirenena teo aloha Afrika Atsimo Jacob Zuma ny tsy fanajana ny lalàna eo ihany koa ny fanaovana kolikoly no isan'ny hampangana azy amin'izany. Ny taona 7 no voafidy ho filoham-pirenena tany Afrika Atsimo Jacob Zuma ary voatery nametra-pialana ny taona 12 namafy ny tenany fa tsy tompon'antoka amin'ny raharaha namelohana azy. Etsy ankilany maro tamin'ireo olom-boafidy sy olom-betendry samy hafa ny toerana no nijoro vavolombelona mikasika ny fanodikodiam-bolam-panjakana nataon'ity filoha teo aloha ity. Tsy ahivina efa nomelohan'ny fitsarana amerina ny volam-panjakana amin'ny tetina 12 tapitrisa euro nanavoazan'ny trano fonena ny Jacob Zuma 70 taona ny tenany ankehitriny ary nomen'ny fitsarana 10 andro ahafahany manolo tena ny anivony mitandro ny filaminana ireto farany izay manana fahazon-dalana hisambotra ity filoha teo aloha ity ao aorian'izay. Son domicile pour le conduire en prison. Dia zay mamana vaovao tamin'ity androany dia ankasana nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko.
Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.